Tantara Mitohy eto amin'ny Radio Plus. Mandritry ty herinandro ty ny anarahanao eto amin'ny Radio Plus. Niampita Ranomasina. Tantara nosoratany fiantsony voary. Ireo nanome aina ny tantara. Iazarandry Ramsetatanda miaraka amin'ny Jetidiarason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella. Nana Totozy, Iazarandry. Andro Faha Efatra. Na ty taratasy anaty valopo fotsiny mipetraka eto ambony latabatra ragaby ity. Tsy taratasy avy any amin'ny tarehy mihitsy raha zao paoziny zao ka. Aleo aloha jerena. Efa ato amin'ny braoko ianao rabako. Ie. Inona daholo ireo vaovao voanganao an'keo maraina fa ho alefatsy amin'ny talehany famoahana. Soa ihany fa mailaka ny tanako nandray an'ilay taratasy. Raha izany dia tratra ragaby teo mihitsy. Efa nampidiriko amin'ny ordinateranao daholo ny horonan-tsary sy ny fanadihadiana mikasika amin'ny vaovao maraina. Ary tao pejy politika daholo izy izany. Ty izao mba resaka tsy fandriam-paliana. Fanakarana fiara fitateram-bahoaka tany amin'ny RN 44. Vakio tsara ny fanadihadiana natao tamin'io e. Tsy misy horonan-tsary io satria omaly ariva tany sivioralina no nitrango asan-dahalo io. Zahay koa ny manahirana mamoaka antony vaovao tony ka tsara ny fiara efa voaroba sisa no hita. Ka fanafihana tsy ampozina angeo ny trango io ragaby e. Eny e. Amin'ny fomba hoana moa ny ahatongavan'ny mpanao gazety akasary amin'izany fotoana hitrangan'ny fanafihana izany. Efa hita reto e. Mila manasa vahiny tsika amin'ny fandaharana amin'ny sabotsy. Loha hevitra mikasika ny tsy fahatomombanana ny lesy-pifidianana naroso amin'io. Maninona moa raha zareo mpikarakara lesy-pifidianana mihitsy nampiakarina plateau adevitra e. Izay indrindra mantsy. Betsaka mantsy ny menimenina tamin'ny fifidianana iny fa vety mombana ny lisitra. Olona efa mata ny voasoratra fa ny velona nanjavana. Tsy misy raharaiko an'izany ragaby a. Izay reketin'ity taratasy ity izao mampiadiny saiko. Izay fa ilozaka ianao ragaby a. Eny ary. Mbola ao amboteazy koa mantsy raha iny lalina miboaka makeny ambohitry manjaka iny ka sao dia tsy havita ny asa keta. Dia mba fidifidy ihany ireo feom-bahoaka alefa tia amin'ny fahita lavitra rariva fa dia misy tsy mahavalo ny tokony ho izy mihitsy ny sasany. Eny e, matoky ianao ragaby a. Ahoana? Hoentiko ilay fiara fotsifotsy eo io fa tsy vita visity teknika ny fiarako. Manao tandrevaka koa nge ianao izany rabako e. Fiara entina miasa ve dia tsy atao visity teknika? So ihany fa betsaka ny fiara ny hainao manjery. Eto e. Izay fa ilozako ary ianao e. Masotoa. Masotoa ianao. Ary aleo vakina amin'izay ty taratasy ty. Ho amin'ny mahefa malalako. Koloina malalanao ihany ty manoratra ho anao ty. Hay! Ary-potika ny anaran'ity androany. Ary mbola mifandray amin'irakaby azy any kalakolona. Izany no tiany eto Madagasikara io. Mbola mahefa mahefiny ihany. Mba alaivindray mandeha letsy ilay sary ka mbola tsy ampy mihitsy ilay selfie teo. Oka izay efa betsaka re izay. Indray ariko. Tezitra indray ngano malalako. Tsy tezitra ka. Efa tsy mahazotoana selfie araka amiko moa elahy dia ataoko ahoana. Mahevo? Elahy ty ve aloha tena vonina mpiakatra na ho vady tokoa e. Tsy maintsy ho fatoran'ity fitity elahy izany raha mahefa raha izany. Dia ahoana nefa koloana?
kolona izay tena atondiany lahaty a Paris. Eny tsapako tena tia ihany aloha fity fa le olona tadiaviko nefa mbola mahazo toerana atao-poko. Dia inona reny fa napaka-hevitra ilary Mahefy? Mahefa tsy valiany lakory dia ahoana nefa ny fianaran-drika? Isika tena tiako angela aho ahy ary azafinina mafy be ohatr'izao aloha fa reraka ka. Ka lakolona koa tia mandefa hafatra ity manelingelona. Efa kina tsy ianao fa efa eto Paris. Ndry fa inona ty mampitsamboatra be Andry? Mahefa oka aloha lety izay ny androany ka amin'ny fiainana manaraka indray. Fa maninona? Andao hoe lahaterina aloha. Fitia fa maninona kosa ny tonga dia sy toninao hitsangana e. Ka maika inona ary ty ohatry ny asesiky-ndry atao anaty fiara fotsiny nge za e. Angandry tsy araka amiko? Aleo amin'ny manaraka. Zay veloma ela. Fitia saika tratran'ny kolona tato izay sy Mahefa raha nisy kely. So ihany aloha fa nandefa mesazy kaly. Aleo io manaingana itsena anazy. Fa vestanizaka ity mipetraka eto Ampandreny ity ry fity. Ory fitia Andriamanitro, tena tavela teto ambony fandriana koa ilay vesta tamin'ny Mahefa. Inona reny avaliko amin'ny kolony? Jerenge ity bakiraro eto Ampandreny andry ity e. Anizaka itony Mbola bakiraro Mahefa koa indre razako. Fa baraka ny kolona marina. Ohatray koa ara fa tsy tendako menamena be. Aleo alanaingana aloha hoe tsy kasi netsy ambony latabatra itsy anakonana azy. Fa manina ke mikorotana be ohatr'izao no ato trano Tena sahirana be kia dia tsy voalamiko intsony ny trano Ary indrindra mangatsiaka manao kasine. Tena mangatsiaka kia. Mangatsiaka indrindra nefa mbola manao fitafy mampiseho foatra ihany. Koa mbola ilay akanjo nanaovako tamin'ny Mahefa teo ihany reto nanaovako reto. Za koa rangaha tsy tonga saina mihitsy Fitia lazao anahy marina. Napiditra lehilahy tato indray tamin'izaho nandeha nianatra. Tsy fanaoko ankizy izany Ary ty fitafindry ty veste io mbola hiasana ihany ve ny raha ndry tsy malala ny toe-tsaina indry. Tsy manafina amindray marina izany ankizy za. Soro hoe inkasiny amin'ny tendandry iny jereko. Ka efa hoe mangatsiaka be ako. Tsy azoko esoriny ity. Eny mba miteny andry fotsiny tsy misy vidiny anatria ny asanina koa nge fahadiovandry efa nanafatra ny ento fa manantena vokatra tsara avy amindry aty ampita Ranomasina aty izy. Sady efa nitantaraiko azy fa mianatra be ndry aty. Ndreko izany dia be tady-dresaka. Eny efa misaotra ihany aloha. Ny andray heritaona sisa dia mba vita ny doktorahako. Andamantitra amin'ny korotana be tia fa mandeha nakarakara ny sakafo Eny kia, aleo anao dosy vetivety dia avy eo karakaraiko. Izao mitondra ny fiaran'ny minisitra ny raharaham-bahiny frantsay izao moa lary Mahefa nita amin'ny fity dia ahoana? Vehivavy be haingitraingitra izay izy matsiko. Ndry tsy izy vety mandeha tongotra ity. Aloha izay afinafina sao dia tazana ka. Le lasa niditra teo izany ny fiaran'ny minisitra ny raharaham-bahiny frantsay. Izy izany nitarika ny conférence androany. Aleo mamindraingana sao dia taraka. Ty miditra ny vavahady ty koa kiala. Dia ahoana? Aiza nisy triany lary ery Mahefa Atri toa tsy mba nidina namono varavaram-piarivoan'Andriamatoa minisitra akory ilay mpamily fa anyletika.
Mba hafa koa izy zaniko. Aleo rangahy ampiakarina ity fitaratra ity mba tsy ho hitankala. Zay. Ary ohatran'ny olona fantatro nge izany mpamily izany e. Aleo rangahy natonany eny Dry, mahefa? Fity? Fa inona nefa ny fiainanao anahy e? Ka menatra ary fitia. Inona mamenatra anao e? Nanao ratsy tampoka angaha ianao? Ka ty asako ty re. Mpamily ny fiara-minisitra. Zay ny asako ry fitia. Angatsy hoe mita doktora mikasika ny communication indray moa ny ataonao aty à Paris mahefa? Ary ianao kay mandainga? Mekara atao anatin'ity fiara ity indry dia lazaiko indriny marina e. Be olona mitazatazana be atsika mantsy. Mahefa, zah nge tsy haninona anao e. Tsy tiako fotsiny ianao mandainga amin'ny koatr'izao. Fitia, entiko mba mabona fonao fotsiny ny ataon'izany laingako izany e. Tena tiako mantsy ianao. Mahefa, na dia tsy nandresy lahatra azy ianao dia efa tiako foana. Zany. Mba fitsapako ny alalin'ny sainao fotsiny ireny. Tsy ny asanao akory ny tiavako anao fa noho ianao teratany malagasy mitovy amiko. Aza manahy. Tena marina ve zany fitia? Tena marina izany e. Avy fihiny mafy be aingana. Ao ary. Tsy reny langany kiboko e. Fa maninona izao ka? Tendakanina loatra koa ianao dia lasa be kiboko. Aza manatro. Marary zany fa inona ary tia manongonongo ty e. Ka elahy tsy inona miany amiko. Ka fa hita izao fa tendakanina ko. Hohanina daholo izao tsakitsaky rehetra izao. Aizany tsy ho be kibo ohatrin'io. Ka za manaizana ako. Inona? Manaizana an'iza? Zanatsika ko inona indray? Fity? Fangamy toe-jaza ianao? Zanatsika ho any ao akiboko aho. Andray kosa ary fity. Za mbola tsy vonona melo janaka izany a. Ha? Dia atao ahoana izany ty zanako atao akiboko ty ka? Asa? Mahefa? Ianao tsy tia anakory. Nahoana ny ariana ao anatin'ny ady sarotra e. Mandehana aloha ianao mandeha. Mahefa. Midina aloha fiara dia ndana mandeha ka. Ay kosa. Veloma ry ianao. Tandre mitaditady azy ny zanako atao akiboko. Mino fa tsy amin'ny mety ny anahy ianao ry mahefa raha esoriko ty zanantsika atao akiboko ty a. Tsy tia mitaka ny toa hoe tsy navita fianarana taty ampitan-dranomasina taty. Ianao raha teo koa efa nitsotra amin'ny marina fa mbola tsy tia hamelona ny mianaka. Tsy maintsy manatona tobi-pahasalamana lehibe eto Paris mba ahafahako manao an'izany. So ihany aloha fa mbola kely ankiboko dia tsy hita nkalakolony. Sara mbola ho tianay ianao ry mahefa aorinan'izao fahotana be ataoko izao. I look to you. Falifaly inona izao mahavelokirandrio? Aleo fa ataoko surprise be amindry. Inona ki ty afatra atao anatin'ny mail andry ity? Vakio tsara kia. Vakio aky dia enoko a. Io ki fanambara amin'ny ministry ny raha mbahiny frantsay fa voaray asa ao a. Ndray aky e. Asa ministry ny raha mbahiny frantsay zany ndry. Zay aky vao tena faly a. Sambatra aky ndry. Faly satria norim-ponenana aty à Paris ihany. Nangovotra mihitsy any vao namaky an'io afatra io tamin'ny mail e. Dia tsy hody amin'ny Madagasikara intsony izany ndriko. Eko. Ny tenako moa izany dia tsy maintsy mody any raha vao vita ny fianarako e. Inona moa ky ny tonatonanako eto Paris? Fitia. Mahita asa sahaza ndry koa ny ara vonindry e. Raha mazoto anorim-ponenana eto Paris moa e.
aleo andinika tsara kia. Rehefa nolazaiko andry ireny mantsy fa tsy dia mazoto hipetraka aty ampitan-dranomasina. Fa misaotra andry aloha e. Tsy misy fisaorana kia. Izay ange mahazanaka ny mpiravavy atsika e. Natao hifanampy aty ampitan-dranomasina aty. Faly dia faly izao raha aman-drenitsika fa mampanjaka ny soatoavina malagasy tsika. Zahay indrindra tsy ilay soatoavina malagasy indririko lona. Mino fa mety anjaka eto Paris koa izany raha voalazandry amin'ireo malagasy monina aty aloha e. Marary andry ho tamana aty kia. Ohatra fa ary indresaka kitsika. Nefa izao ilay fety tokony efa tomboka amin'izay. Fa soavana be izao ve kia dia tsy mba ho arosena. Ka ina ary ny tindry e. Anao fety ato an-trano sa hivoaka ny ivelany ihany? Ahoana re izany e. Ny ankizy izao no tiako dia misakafo any amin'ireny hotely lehibe ireniko. Izany? Izaho mantsy somary tendatendaka an'izay. Andry moa mamira. Ohatray, izany ary ny tena talentako. Sady izaho mangamanga feo ihany a. Andao ary tsika hitady an'ilay mpanao horonan-tsary ireny dia ataontsika anaty horonan-tsary ny tantaram-piainantsika teto Paris. Tsy ratsy koa izany a. Dia ny tantaram-piainana rehetra teto Paris ve? Nanomboka hatreo amin'ny nahatongavantsika tsindrio taty ampitan-dranomasina ako. Dia alefa mail amin'ireny toa Madagasikara koa a? Sady mamongy hono mbola tsy nahitantsika tsindrio naka sary mihitsy e. Marina tokoa izany. Fity? Finina mbola nenjehanao anay e. Motsy efa nilaza ianao fa tsy te hifandray amiko intsony. Ndana vonjeny asanao ary mahefa. Fity aiza ny zanatsika? Atao tsy hitako mitrotro zaza kory ianao? Efa nisoriko ny zanatsika ary mahefa. Dia vitanao ve? Vitako andriamatoa. Vitako satria ianao efa nitsotra marina fa tsy te hisahirana aminay mianaka. Mo tsiniko. Eny tsy manome tsiny ianao satria mivavako mihitsy no teny an'izany. Ka izay? Ny antony dia tsy mbola mananatona asa-melomana antsika ako. Ianao raha teo koa hamarana fianaranao eto Paris dia sao dia hambitaka ny ray aman-dreninao. Fitia mbola tianao dia zaranao aza izany ny sorona ny zanantsika tato akiboko. Fitsonjovako ny ho avinao ange izany raha nitaiza teo ianao dia tsy afaka namita amin'ny fianaranao mihitsy. Eny misy lafa mety fa misy lafiny tsy mamety azy koa. Raha niraraka amin'ny tanitra azo rofina tsondre izany raha voninkazo efa nanitsana ka andao ny sisana mpaniriana. Fitia mbola tianao aleo hamita amin'ny fianarako ry mahefa. Izay ny tantaram-pitiavantsika efa nanotateo anatrehan'Andriamanitra e. Mangindry vonina anarina ny lesoka rehetra teo aloha ary mbola tianao ary Fitia. Tsy ho izay sao dia ampitondra fijaliana ho anandray ianao. Ndana fonjoana asanao ka. Eny ary velomo Fitia. Tena velona tsy alary mahefa kolona tsy hita zao koa nisaraka amin'ny Fitia. Inona izany mbola hijanona an'ilay eto Paris raha izany ka ary mba manahoana koa izao ny fahatsopana tena amin'ny papa fa hoe tsy nahavita ny fianarako akory tena ohatry ny fanina be azy zany manirikitana daholo sy jereko. Oy, ohatra misy fiara mandeha mafy be.
tsy alefandroany izany ty filazana tao minisitra ny raha mbahiny frantsay ity. Aleo alama tsara sao isafiretaka eto. Misy teratany japonais maromaro vao tonga koa reto mangataka rendez-vous eo aminy. Aleo aloha klasena tsara reto taratasy reto. Ary aleo hoe jerena izay ankizy an'liana fa efa mba malamarana ity asy ity. Nahoana ihany izay fandeha ilay bourse d'études extérieures. Dia koa sikala indy fa an'liana. Natolotry ny Radio Plus ho anareo teo. Niampita Ranomasina. Tantara nosoratany Ventsony Voary. Ireo nanome aina ny tantara. Iazarandry Ramsetatanta miaraka amin'ny Jetidiarason Menjanahary, Domona Caroline ary Sarbidy Stella. Nandray feo Andro Manantsoa. Nana Totosa Iazarandry